Mahafinaritra tompoko. Andeha hiaraka hivavaka indray isika hitondrana an'izao namana izao eo anatrehan'Andriamanitra. Miady mafy izy kanefa mino isika fa eo ilay Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana antsika. Tokony ho teraka ity namantsika ity dia andao hoentintsika eo anatrehan'i Jehova mba tsy izany hoe fandalovana fandidiana mba hiala ny tebiteby sy ny ahia ka hivoaka ho mpandresy izy. Vavakantsika tompoko. Tombo Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra malala ny atsipry amin'ny fiainanay, mahisa ny volondohanay, mahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany. Manoloana anao izahay hoentina eo anatrehanao ny etaetan'ity namanay izay tokony efa ho teraka raha ny daty araka ny fijerin'olombelona sy ny fanisan'olombelona. Manana ny fotoananao ianao Andriamanitra. Alao ny tebiteby, alao ny ahia, alao ny tahotra, meo toky, meo finoana fa eo am-pelantananao tanteraka ny fiainany. Mba ho teraka soamatsara izy tsy handalo amin'izany fandidina izany, tsy ila vola be, fa ho teraka normal, ho salama ny reny, ho salama ny zaza, tafio hery mba ho tafita soamatsara amin'izany ady mafy izany. Tompo, raha hivoaka mpandresy izahay dia ho vonona hitrao rerianany ny fandresenay dia ny mba ny androm-piainana izao namanay izao dia ho fanaona vonona ny vonona hitrao. Misy rata tompo malalo amin'ny fatateran'izany fiterahana araka ny tokony ho izy ary engane izay rehetra mba hatoky ianao hatramin'ny madinika indrindra amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen.